taxi bisikleta taratry ny fahantrana. Fahapotehan'ny lalam-pirenena miteraka fatiantoka ho an'ny mpitatitra. Profesora MBs Alatsinainy maty ilay santeny ho an'ny tanindrazana. Dia mbola mikafaliny indray ary tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao takariva izao Alatsinainy fafolo ny volana Janoary ny taona 2024. Manolotra ny araba ary tompoko lasy tompoko vavy sy manasanao amitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fanatolotra tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia ato anatin'ity fanadihadiana voalohany ity ianao entiko ahafantatra ny asany izany hoe taxi bisikleta izany. Eny tena mbola misy eto Antananarivo izany hoe taxi bisikleta. Entiko ahafantatra ary ianao hoe inona ny antony nahatonga azy ireo hisafidy ity asa ity, ny vola azony, ny mahakasika ny asa iray manontolo. Sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina. Eny tena misy ny asana taxi bisikleta eto amintsika. Mitatitra olona, mitatitra entana. Saika samy nanana ny asany avokoa ny ankamaroan'izy ireo teo aloha, saingy noho ny fiboahana dia very asa. Nanomboka vao confinement. Inona dia nanao inona ny asa taloha? Ny asako taloha nanao livraison. Dia niakatra daholo ny vidin'entana dia nijanona ilay orinasa nakako entana. Dia voatery nanao an'ity taxi bisikleta. Tamin'ny confinement faharoa. Fa inona ny antony? Inona ny asa natao taloha dia inona no nandehanao taxi bisikleta? Maso ny asako dia tsisy asa tsony azony misy an'ilay confinement dia tsisy vola tsony ny olona. Dia lasa tsy maintsy hoe izay ho an-tanana izany tsy maintsy hoe ampiasaina. Zara raha mahavelona ny ity asa ity raha ny fitaraina ireto taxi bisikleta nresaka tamiko ireto. Saingy zara aza misy atao hoe amin'ny enina maraina dia efa eto izy ireo ary tsy mody raha tsy amin'ny 7 arivo. 500 ariary no karama farany ambany eto, ohatra raha miala eto Anosy be makeny Anosy 100. Raha 2 arivo ariary kosa ny karama ambony indrindra, miainga eto Anosy be hatrany makany 67 hektara. Ndray 2 arivo, 5 arivo. Ohatrika no inona tena hoentinareo, entana sa olona? Hoentinay daholo na entana na olona izay misy tsy mifidy. Ny faran'ny olona hoentiko eo izao mety eo amin'ny anaky 7 eo. 7. Tsy hita moa izay hoe mahavelona fa efa tirenin'ny zava-misy dia tsy maintsy izay ny iainany. Miaika ireto taxi bisikleta ireto fa tsy ara-dalàna, saingy antsoavo nataon'izy ireo satria dia misy ny manararoatra. Dia nefa ny marina fa hoe tsy ao anatin'ny ara-dalàna izay nefa ny tsy maintsy hoe tirenin'ny zava-misy izany izay dia tsy maintsy manao an'izao asa atao izao nefa ny aloha manao an'izao toy izay andehanao foana na hoe sahala amin'izany. Dia nefa ny raha manao an'ity ary izao izay dia munisipaly manenjika anay. Dia rehefa enjeha munisipaly izay nefa ny polisy nasionala izao tsy maninona anay fa munisipaly ihany no manenjika anay. Dia rehefa tratra munisipaly ihany izay raha etsy ny lamandy alohanay nefa ny vola azonay amin'ity eo amin'ny raialina raha farany betsaka indrindra. Raialina raha farany betsaka indrindra ny vola azonay nefa ny rehefa makany rehefa tratra munisipaly izay dia hoetiny ery Anosipatra izay dia izay no ampandoaviny an'ilay lamandy raha etsy. Alainy ihany ny bisikleta dia raha etsy no alainy dia ny ao anatin'ilay taratasy resikely ameny anay 2 alina ihany ny soratany ao. Taratry ny fahantrana avokoa izao ninina azo ambara. Tsy misy ny asa, miady reriny malagasy. Iza tokoa moa no antenaina sy tarainana? Raha sahirana amin'ny fitadiavana sakafo isan'andro ny 70 isanjaton'ny malagasy, misy azany tsy mahita mihitsy. Ny fanjakana ampibabitrosa raiky amin'ny 500 tapitrisa euro anaovana teleferika. Ny pejin'ny fifamoivoizana dia ahina tanteraka ny fahatapahan-dalana amin'ny lalam-pirenena eto amintsika amin'izao fotoanan'ny rotsakorana izao. Hoy nambarana tompon'andraikitra voalohany etsy amin'ny gara routière-ny Makiandota-Penaka. Fantatra manko izao fa misy ny ampahan-dalana ny otsaka any amin'ny lalam-pirenena faheniny. Charmano Menjanahary, Andra Rakoto Malala.
Tsy vitsy ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa izay mampitoena Antananarivo sy Toamasina no mitaraina noho ny faratsy ny lalana. Tahaka izany ihany koa ny lalam-pirenena fahafito raha tsy ilaza ny eo anelanelana Antananarivo sy Antsirabe fotsiny. Fantatra ihany koa izao fa niotsaka ny lalana eo anelanelana Andriamangirana sy Ambalafamainty amin'ny lalam-pirenena fahaenina raha ny vaovao azo androany. Io lalana io izay mampitoy ny Port Berger sy Antsohi. No mafisin'ny tompona andraikitra teo anivo ny tompo fiadsonany Maki etsy Andotapenaka fa isan'ny miteraka fahasahiranana ho an'ireo mpitatitra io faratsy ny lalam-pirenena io. Indrindra iny amin'ny RN 4 iny amin'izao fotoana izao dia tena sahirana tokoa satria voaingana izahay nisy fiara nahazo any amin'ny lalana tsy izy amin'ilay tsy fantatratsony amin'ilay rano dia maty ny moteur an'ilay fiara voaingana. Izay tena nanahirana tokoa na nitondrana azy niakatra ary. Be dia be zany ny fasarotany hatrehana amin'izao fotoana izao amin'ity faratsy ny dalana ity. Dia amin'izao tsika miresaka izao zao androany dia eo amin'ny RN 6 Fart Sofia PK 214 plus 900 dia tapaka. Amin'izao tsika miresaka izao izay vokatry ny rotsakorana be dia misy azo lazaina hoe fa sy manatanteraka izay lalana izay dia tsy maintsy isany transportement mandra-pahavitan'io lalana io ka mampafantatra amin'ny mpandeha ho an'ny RN 6 mba samy hiomana any amin'izay satria mety misy fotoana lany kely eny an-dalana iny. Etsy ankilany dia fantatra ihany koa amin'izao fa miena ireo olona misehatra amin'ny fitaterana fa tiatoka fotsiny mantsy ho azo raha ny fanazavana satria ny lalana ratsy kanefa ny vidin'ireo fitaovan'ny fiara tsy mitsahatra miakatra hatrany. Satria dia eo amin'ny 720 ambizato eo nisan'ny fiara izay miala eto makany amin'ny ohatra ny RN 1 faritra Itasy Tsirony Mandidy, RN 2 faritra Tsinanana Toamasina, dia ny RN 4 faritra Boeny Mahajanga sy Mbatoboeny, dia ny RN 6 makany amin'ny faritra Sofia sy Diana iny, dia eo ihany koa ny RN 5A dia ny RN 5 makany Fenerive-Est zany hoe ireo le fiara izay noteneniko raha mihoatra amin'ny teo aloha dia tena niena dia niena mety misy antony maro fa misy antony anankiroa mahatonga an'izay eo aloha le fahasimban'ny fitaovam-pitaterana zany hoe miena tanteraka ireo fiara ireo olona izay miatsehatra amin'ny seha-pitaterana dia eo ihany koa ny fahefamividin'ny olona amin'izao fotoana izao izay raha malala fa somary efa sahirakirana ny olona. Ny lalana no lalandra mampikoriana ny fiarikarena amina firenena iray. Tozary antsirambina nefa izany indrindra fa eto amintsika. Io raha teo izay lazainy Rajoelina sy ny Pombazy tamin'ny fotoana izay nitondrany ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy azo hanina ny lalana. Voapirofo tanteraka nefa ankehitriny fa manampy betsaka amin'ny fampandrosoana ny fiainam-pirenena ny fahavitany lalana eto Madagasikara raha tsy resaka fotsiny ny fivezivezen'ny vokatra manerana any Madagasikara. Ny vaovaon'ny mety hotratra ny andro kosa indray ary dia hiamafy ny rotsakorana amin'ny herinandro ity raha ny filazana navoaka ny avy ao anivon'ny sampana mpamantatra ny mety hotratra ny andro androany ny eto amin'ny faritra Avoatany ny faritra Andrefana no tena ahitana an'izany. Onjalalaina Ranaivomanana sy Manorandre Malala. Namoaka filazana fampitandremana makasika ny abetsaky ny rotsakorana ny avy ao anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro androany. Noho ny fisian-tsioka izay mitondra oram-baratra any amin'ny faritry ny lakan-drano Mozambika sy ny manodidina ny morontsiraka afovoany andrefana izay mety hitarika fikorontanana eo amin'ny fifamoivoizana-dranomasina mandritra ity herinandro ity. Vinavinaina araka izany ny isian'ny oram-baratra betsaka any amin'ny faritry Melaky, hihitatra any amin'ny faritry Menabe sy Boeny manomboka ny talataalina. Asahana amin'ny faritra Avoatany sy atsimo Atsinanana Nosy moa ny rotsakorana amin'ny fisasahan'ny herinandro raha ny fampahafantarana hatrany. Araka izany, tombanana ny isian'ny fiakaran-drano sy ny renirano ny fihotsahan-tany noho izay abetsaky ny rotsakorana izay. Entanina ny mponina sy ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany Mahajanga sy Manja mba tsy handriky sy tsy hisaodisody eny an-dranomasina aloha mba ho fisorohana ny loza mety hitranga ary anaraka tsy tapaka ny toromarika omeny tompona andraikitra eny ifotony. Ny vaovaon'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia trano 7
12 tafo indray no rahavany afomaly fa 7 volana janoary 2024 tao ampasindava vangaindrano vokatra izany dia olona misy 20 no traboana sy rava fananana raha ny vaovao ray avy any an-toerana trano moa dia may tsy nisy noraisina avokoa sy tsy resina sindray intsony ny fitaovana rehetra tao anatin'ireo trano ireo fipoahana vato aratra no miandoany afo raha nambarany sefokotany any an-toerana ary namafisy ny mpiaramonina manodidina izany tsy nisy ny ainana fohy tamin'ny famaizana. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena kosa indray dia olona 7 no namony ainy 30 kosa naratra ary olona 3 no mbola karohina vokatry ny fiotsahany aram-bato iray tany Brésil omaly toerana anisan'ny mahasarika mpizahatany maro ity nisehony fiotsahana ity. Onjalalaina Ranaivomanana sy Manorandre Malala. Anisan'ny mahasarika mpizahatany maro ny farihin'ny FIRENENA any Brésil izay toerana nisehony fiotsahana ary tamin'ny fotoana nabetsaka ireo mpizahatany nitsangatsangana teo amin'ity farihy ity mihitsy no niseho ny loza vokany olona 7 no namony ainy 30 kosa ny naratra ary olona 3 mbola karohana raha ny atontanisa nivoaka omaly naratra noho ny fipoahany vato ny akamaroan'ireo olona 30 ireo samby kely roa mpitondra mpizahatany no tena lasibatra tamin'ity fiotsahana aram-bato ity raha ny fanazavandreo nanatry maso dia minitra vitsy talohan'ny fiotsahana dia efa nisy fambarana iseho toy ny fihovitrovitry ny rano sy ny fivakivakisan'ny vatolampy mitohy moa ny fikarohana ireo olona 3 mbola tsy hita popoka saingy natsahatra ny fitsirihana tany anaty rano omaly alina mba ho fiarovana ny aindreo mpamonjy vona araka ny vaovao avy any an-toerana. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny mpamonjy vona trany dia anisan'ny niteraka ny fiotsahana ny orambe niseho tany amin'ny farihin'ny FIRENENA tatoato ity toerana nisehony loza ity izay 700 kilometatra miala ny Sao Paulo. Vaovao mampalahelo anisan'ny nitranga ho any androany any koa dia nody mandry alina tokony tamin'ny folora ny professeur MBs Alatsinainy izy moa dia mpampianatra no sady mpanao politika fantatry ny maro amin'ny fomba fiteny somary entitra sy mahisy rehefa miteny sy maneho hevitra izay hoaratsika ny fanadihadiany Asinandria Malala sy Tokra Marolahy. Matan'ny coronavirus tetsy amin'ny CTSS mandrakizay etsy Androibe ny professeur MBs Alatsinainy teo amin'ny 5 taonany teraka ny 9 Jolay 1770 ny tenany ary anisan'ireo malagasy sanjoro hatramin'ny farany ho an'ny tanindrazana. Nahafantara malagasy azy ny fahintsiny rehefa miteny sy maneho hevitra ara-politika tena mahitsy tsy miolakolaka ary mahery fiteny. Anisan'ny mpaneho hevitra matetika teto amin'ny MBS radio télévision i professeur MBs Alatsinainy ary tsy mba nanda ny aneho ny heviny rehefa natsoina. Izy raha teo dia nijoro ho mpanohitra marindrano izao fitondrana rajoelina izao. 20 Desambra 2024 niakatra fandarana miara-manonja farany teto amin'ny MBS i professeur ary 13 Desambra niakatra tao anatin'ny fandarana dinika. Malala loatra ny ratsy vitany ty fitondrany ty izy mianakavy eo samy malala ny ratsy nataony dia matahotra no tsaraina dia sakanana ny olona na anao anniversaire ny fitsingerana ny taona fotsiny ara dia efa mampivarahotsana andry zareo fa inona ny ratsy nataony filora Valimanana ifetehany anniversaire tondra cadeau an'ny olona sy tondra zay vao tsirambony tanany izy tany iresaka amin'ny fo madio amin'ny vahoaka inona ny atahoranao matoa ianao matahotra dia manao ratsy ianao zany mpamosavy ianao zany tena mifahalalako an'izany ary jiolahy mandeha alina ianao zany akoatran'izay sady tsy vitany jiolahy ianao pisoloka ianao mpamosavy ianao mpandainga ianao ny tany malalaka rehetra reny tany lehibe ataontsika hoe grand terrier manana gasy lehibe malagasy manana tany lehibe reo ny kendreny voalohany angalarina ny tanin'ireo izy vonoina rehefa tsy manaiky ny tenitsika viditsika na mividy notrina na ohatrinna rehefa tsy manaiky itsika lalana normal ny lalana makany fahafatesana dia alefatsika ny fahafatesana izy zany ny tanjon'ireo ary zala nafarany Macron teo reo pakistanais karanareo nafara amin'ny tany hoe mpandraraha malagasy zany hoe tsisy considéreny intsony zany hoe misy mpandraraha malagasy nefa mpandraraha malagasy le PMI kely reo no tena tompony ary na mpandraraha lehibe aza manana angetsika
na ohatra fotsiny ary filora almanina nge anisan'ny lehibe maninona ampitehanao aizy ianao ny ahita asa tany filiara maivava ohatran'ireny indreny tonga tany ny filora valmanana iteny hoe anao anniversaire nandana ny tany de efa ndela izy ny teny hoe hoany de inona tsy nisakananao azy hatramin'izay fa tonga any ianao vao mampiseho ny herinao sy ny tanjakao tsy misy hery maleo ny fanahy ary nylazaiko eto na ny filora valmanana ara ny alanareo tsy tianareo maninona tsy avelanareo isokatra le orinasa kely rehetrarehetra nataony reny na ny triplena magro teraka asa firy reny amin'ny malagasy ary inona mba miforon'le fitondrana maivantoty mpamon'olona pisiloko mpangalatra ao mpandaingy mpanao fanantenana pokaty zany io fitondrana io rehefa ny tombontsoam-bahoaka malagasy no voakitikitika sy voaososy ny mpitondra fanjakana na ny teratany vahiny dia anisan'ny mahalatsa-dranomaso any profesora Mbs Alatsinainy na dia manoloana ny mpanao gazety azy ary matety pitranga mihitsy izany anisan'izany ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Colbert ity namazava valiny teny tirirako to arsoa no resahako aminareo aiza le lalam-pandrenana zavatra voalohany indrindra goavana indrindra ao anatin'ny lalam-pandrenana de ny vahoaka ny maso mandidy aizy zao le vahoaka aizy nareo mpanao gazety aizy reny bureau fictif be dehibe teto amin'ny firenena fironina andanina ny rajoelona aiza reto gouverneur santoka napetraka ny contrôler ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatrany tamin'ny fananjahantany aizy za lalam-pandrenana nanendrehanao fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka ay fa tsisy mitombona 7000 PV no napetraka ay ao anatin'ireo 7000 PV ireo sénateur valo zahay professeur enina juriste 10 nametraka an'ireo naray aza tsisy mitombona enao rery zany mahay mamaky teny mahay mamboatra lalàna milaza ianao fa tompony lalam-pandrenana miaro ny lalam-pandrenana raha zany ny tena marina zavatra hafa no hita amin'ny vahoaka tsy afamy miandry anao atamora miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio ataovy hoe diffamation de any amin'ny tribunal tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheloko zany ka zao miandry anao traifo deo tsika ifampitady ny 20 Desambra 2024 no naneho hevitra farany teto amin'ny MBS radio télévision tao anatin'ny fampalalam-baovao i profesora nyresaka ny amin'ny mety ho tokony hoendriky ny kabariny Andrajoelona ka nambarany tamin'izany fa tsy tokony ampanantena na inona intsony i Andrajoelona raha tena manam-pahendrena marina raha endry izy raha mbola misy fahendrena kely fotsiny ao anatiny de mety mangina manobonane fotsiny de mangina fa tsisy zavatra teniteny foana ohatran'io ataony io nanovan'ny frantsay an'ireny eo zavatra fatany fa intenable le zavatra ampidiriny trosa le firenena zavatra tsy possible mihitsiny fa tereny amin'ny zavatra ohatran'ireny de vao maika kenda zany raha tsy takatry ny sainy akory zay nanovako hoe raha endry izy na misy fahendrena kely fotsiny sobosobona fahendrena kely ao anatiny de mangina de zay no mety fa tsy mikabary inona ndray kabary teny amin'ny vahoaka hoe promesse d'ivrogne be dehibe indray no alefa efa be dehibe ny asa jamba zay tsy mahita fa miasa tsika nefa ianao mitsoka any apita rehefa aveo iny faneho-kevitra iny zany ny faneho-kevitry ny profesora Mbs Alatsinainy farany teto amin'ny MBS mialoha nandaozan-tany fotoana fohy taoriny ny faneho-kevitra iny no tratry ny COVID-19 izy ary izao nondasony fahafatesana izao tsara ny manamarika
fa manana antoko politika antsoina hoe Front Patriotique Malagasy pour la Libération i professeur James Alatsinainy. Ny ady mafy ho an'ny famerenana ireo nosy malagasy boton'ny frantsay ary nampiasa ny heriny manontolo mba azahoan'ny Madagasikara izany tena fahafahana amin'ny lafindrehitra izany ihany koa. Ny fandevenana ny nofo mangatsikany dia efa natao androany tany Idilambato Zafimbazaha atsinanany tsy hafa. Mankahery ny fianakaviana sy ny mpiara-mitolona tamin'ny professeur James Alatsinainy izahay eto anivon'ny MBS radio télévision mandriam-piadanana professeur. Naneo ny fiaraha-mihory tamin'ny fianakavian'ny professeur James Alatsinainy amin'izao fahalasana izao ihany koa ny filomarika Ravalomanana. Nampiavaka ity olomanga ny firenena ity hoy izy ny fahasahiny ny joro noho ny fitiavan-tanindrazana. Very olomanga ny firenena ny laozan'ny professeur James Alatsinainy. Amin'ny anaran'ny tenako manokana sy ny ankohonako ary ny mpikambana ato anatin'ny tiako Madagasikara na ny TIM sy ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara RMDM ho ny filomarika Ravalomanana dia maneho ny fiaraha-mihory sy mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana. La fomba vao hafa tanteraka kosa indray tetahory ny fanambarana izay nataon'ny mpikambana ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara ny sabotsy lasa teo dia nitondra ny heviny mahakasika n'izay fanambarana izay ihany koa androany nisy olombavambahoaka Todosoa Andriamampandry no amafisiny nandritra izany fa tsy misy ny politika ny fanabeazana amin'izao fitondrana rajoely izao. Jarmano Janoary sy Andra Kotomalala. Nanomboka ny fiantohan'ny taom-pianarana ny taona 2024 iny no tsy lavy roa rintsony ny fijotry ny fampianarana teto Madagasikara eny fa nahatramin'ny programa mpampianarana aza. Teo ny fisian'ny valana retina Covid-19 izay niteraka fahatapahany fampianarana fa eo ihany koa ny tsy fahaiza-mandrindra avy amin'ny mpitondra momba io fampianarana io. Na itsy ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry androany nilaza fa ny zanaky ny mpitondra any ivelany mianatra milamina tsara fa ny zaza malagasy tozary atao ankilabao ka ho tapaka fianarana ka na ho tapaka fianarana aza tsy misy fepetra raisiny mba hitohizany izany fampianarana izany. Nisy famatsim-bola azo avy amin'ny banky iraisam-pirenena hoy izy mba anampina ireo sekoly eto amintsika saingy tsy tazany izany na endrika fotsiny azy eny anivon'ireny sekoly tsy miankina na ny miankina amin'ny fanjakana. Dia atao tsy mianatra foana ny mpianatra ahembotra foana dia vao maika tsy ninina ny mpianatra ao anatin'izy fa maninona raha mena fitaovana ny sekoly rehetra eto Madagasikara amin'ny geste barrière ny thermomètre ny DDT dia mba diovina foana isaky ny 2 andro isaky ny 3 andro fin weekend dia miditra ny Alatsinainy no tena hoe zay fepetra zay no atao entitra ao anatin'ilay izy dia hoe ho atao en ligne aiza na possible an'izany dia ilay stage ary ity tsy voafenareo tapaka lava aiza ny fahefan'ny ray aman-dreny ny mpianatra anana ordinateur na ny tablety afahana manao an'izany tsy possible zany. Zay zany tsika mila mandinika ao atsika fa hopitena ve ty fampianarana ty tena hoe ho ampadona ve ny vahoaka efa ataonareo zay tsy mampanjary ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka dia ty amin'ny fanabeazana zay ho avin'ny olombelona ho avin'ny mpianatra ho avin'ny olona ndray ve no pitenareo ohatran'izao ka hoy za hoe mangataka ny mangarara izahay masolo maboaka Madagasikara ny tenako ary mampampianatra ny tenako aiza le vola io vola be io zany tokony anampina ny sekoly rehetra eto Madagasikara fa zao ngetsisy 0 ariary zao no mimena ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Rary ny hoy ity solombavambahoaka ity ny fitakiana izay nataon'ireo fikambana ny sekoly tsy miankina ary miombokevitra amin'ny tokony amerenana sy ijerena manokana ny famerenana ny zaza malagasy an-tsekoly ny tenany. Ny fampianarana tsy mandeha amin'ny zelony fa ny anjenina programa tsy mandeha ny tokony ho izy tsisy politika matipaika sy maharitra mena ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Ny vacation ny mpanarasy sy ny mpampianatra mbola misy 2017 2018 mbola tsy azo ingatra amin'izao ny toe-karetsika moa zany efa mifitetaka fa raha zao no mitoy dia tsy vitany hoe sady mandritsika nisahirana fa mbola hapadona ihany ve ny zaza malagasy tsy ny université fa ty amin'ny EPP zany ary io nge no nyresahako foana ary anao EPP manara-penitra anankiray anao eo amin'ny vohatra anankiray iny mahavita iny sekoly 20 raha misy disika ray any amin'ny commune ambanivohitra any dia mihina anao raha zay no atao fa le anankiray ataonao commune ambonivohitra ny saza tsy mianatra any ambanivohitra ny tena betsaka
nefa izy mady tongotra 10 kilometra 20 kilometra any anjehana any dia tsy mianatra le zaza fa manina raha ny fotony any mihitsy no asiana sekoly satsaraina ny sekoly zay simba ao anatin'le izy miampy ny fanofanana ny mpampianatra rehetra ary miampy ny kalitaon'ny fampianarana zay tokony atsaraina satria tsy mifanaraka ny toetrandro tsony ny programme scolaire ary amafisina sy atsaraina ny fomba fampianarana eto Madagasikara. Raha tsy aivina moa dia isan'ny mbola olana atrehan'ireo mpianatra afaka fanadinana baccalauréat tamin'ny taona 2024 iny ny tsy fandraisany université azy ireo. Nanamafy ity solombavambahoaka ity fa ny politikan'ny fanabeazana mihitsy no tsy hainy mpitondra ankehitriny ary ahina tanteraka ny hoavin'ny zaza malagasy. Mila vahaolana lavitresaka ny fiadinany kere sy hoy ny antoky otrikafo tsy ho voava io olana lehibe io raha tsy mandray ny andraiky ny tompona andraikitra voakasika izany ary mila jerena ny loharano izay azo trandrahana any fotony. Avitra solondraibe sy tahiriny aina. Isan'ny mbola olana tsy voava ankehitriny ny mahakasika ireo kere any Atsimonosy. Amin'izao fotoana mantsy manomboka mitsoponena ireo mponina any an-toerana. Isan'ny ahitana mandray izany ny faritra Atsinanina sy avaratry ny Nosy iny. Antony mahatonga io kere io ny fivaovan'ny toetrandro fa eo indrindra ihany koa ny tsy fisian-drano sy ny haitany. Tsy manana paikady mazava ny fanjakana hatreto fa tozary fanampiana foezaka no ilofosan'izy ireo. Tsy fantatra mazava ihany koa ny lalan'ireo famatsim-bola azo hatramin'izay. Fa raha ny zavatra misy aloha teto amin'ny firenena dia miala tsiny fa tena ataoko mahitsy be hoe ohatran'ny ataon'ny mpitondra fanjakana karazana hoe business ngara zay ny azo ilazana azy na fitaovana anankiray ahafahana mitady vola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena io lay kere io ka tsy dia tena mamoaka vahaolana maharitra ho an'iny faritra atsimo iny lay mpitondra fanjakana satria fantatritsika be dia be ny vola mitobaka mila ho isa-taona mba tsy tenena koa isam-bolana anampiana ny faritra atsimo Madagasikara iny. Fitantanana sy politika mazava no andrasana amin'ny fitondrana. Mila mandray ny andraiky ny ministeran'ny rano manoloana io olana io. Tsy lahara-pahamehana ny fotodrafitrasa tsy mifandraika amin'ireo olana fototra ireo. Fananganana usine nao inona moka le sakafo mihitsy angeny tsy misy vokatra ilay haitany sakafo afarana avay zary le ahodina ao amin'ilay usine matière première avaiza ilay izy ka zay no mahatonga anay mametraka hoe tsy tena any amin'ny lafiny hoe resaka usine zany ny olana na vahaolana amin'ilay resaka kere fa vao mila politika mazava tsara manana ministeran'ny rano tsika inona ny paikady sy ny politika mazava ny ministeran'ny rano sy ny mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny. Fa ankoatra izay dia manao antsoavy ihany koa ireo faritra izay ahitana mpitsopinenana amin'ny tokony hijerena vahaolana ho an'ny faritra izy ireo satria dia mitombo ihany koa ny tsy fananana asa sy ny fahapotehan'ny tontolo iainana any amin'ny faritra hivatanan'ireo olona ireo. Efa tsy ny any Atsimitsony ihany koa no miaina ny kere fa efa saika manerana ny Madagasikara mihitsy. Hijanona any amin'ny faritra Toliara iny hatrany isika atao anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity satria dia nanao fanambarana ny mpikambana ao anatiny antoko tiako Madagasikara faritra Atsimo andrefana mahakasika indrindra ilay zavantranga dia ny famonoana ny dokotera Janoary handriana antenanjatova ny 12 ny volana Desambra lasa teo. MBS Toliara onjalalaina ranaivo manana sy Manorandre Malala. Nanao fanambarana maneho fiara-miory amin'ny fianakavian'ny tompokilahy Dr Randriana Antenanjatova Jean-Louis izay tsy iza fa vady andrefimandry ny maître Elsou mpitarika ny RMDM ao amin'ny faritany Toliara ireo mpikambana ao amin'ny antoko tiako Madagasikara faritra Atsimo andrefana androany. Tao anatin'izay fanambarana izay no nitakin'izy ireo ny anaovana fanadihadiana entitra amin'ny famoahana ny marina mahakasika iny famonoana olona iny. Manoloana ny tsanga mampalahelo tamin'ny namonoany ny namanay dia Dr Randriana Antenanjatova Jean-Louis vady andefimandry ny filoha lefitsy nasionaly ny tiako Madagasikara faritsy Toliara Ramatoa Elsoa Rasonirina tamin'ny alarobia ny sasakalina 20 Desambra 2024 teo izay mpikambana tiako Madagasikara ato amin'ny faritra Atsimo andrefana dia manao izao fanambarana izao miara ory amin'ny fianakavian'ny tompokilahy manameloka amin'ny herinay rehetra ny famonona ny namanay dia raha tompokilahy Randriana Antenanjatova Jean-Louis na inona antony mitaky fanadihadiana hendratra ny ivoan'ny marina sy ny fampiharany lalàna ho an'izay na vanon-doza koa manantena fatratra
ny tompona ndraiky ty sanambaratonga pahefana izahay ny mba hanao ny asany ka tsy hanao afatsy ny ho fampandrakana ny fahamarinana izay ho lavitry ny tsinjy na avy aiza na avy amin'iza. Nandritra izay ihany koa no nanambaran'izy ireo fa mitohy hatrany ny fanatanterahany antoko tim ireo asa natao hatramin'izay ho fampandrosoana ny firenena. Ny tiako Madagasikara eto Tolia sy ny faritra atsimo andrefana dia mijoro hatrany hanohy ny tolona ho fanavotany Madagasikara izay latraka andavaka ny fahantrana lala. Ko mitohy ny asa ho fanomezana tandraka ny antoko redynamisation ho fiomanana ny fandraisana an-tanana ny fahefana amin'ny alalan'ny fomba demokratika ambany fitarihany filoha Marc Ravalomanana. Antoko matanjaka sy manana amin'ny maizy azy ny antoko tiako Madagasikara izay tarihin'ny filoha Marc Ravalomanana ary maro ny malagasy no miandrandra ny verenany indray eo amin'ny fitondrana manoloana izao fahantrana lalina iainan'ny malagasy izao. Manoloana kosa indray ny fampanantenana izay nataony filoha ankehitriny sy tamin'ny vahoaka malagasy ny farany taona lasa teo dia naneho ny heviny mahakasika izay androany avy eo anivon'ny filoha nasionaly antoko vami nambarany azy fa isan'ny fototra mampahantra ity firenena ity ny fitantanana nataon'ny fitondrana ankehitriny. Charmanou Janoary sy Andrakoto Malala. Tsy vao androany no nanao fampanantenana ny Rajoelina saingy inona moa no mba fiovana sy tena fiatraik'izany tamin'ny fiainan'ny malagasy. Io no fanontaniana napetraka ny filoha nasionaly ny antoko vami na ny vahoaka miray manoloana ireo fampanantenana izay nataony ny fanjakana amin'ity taona ity. Telo taona mahery izao no nitondrany ny firenena. Izany dia tsy mitsahatra amin'ny totongana ny fiainam-bahoaka ary mialentika any anatin'ny trosa sy ny fahantranany malagasy. Tsy iova mitsy ny fiainan'ny malagasy, tsy apiva ny fiainan'ny malagasy mitsy zany satria nahoana izy mbola lohany eo. Avy amin'ny daholo ange zavatra rehetrarehetra mipoitra ny ministra zany ange manao zavatra teneniny, zavatra mibaikobaiko no azo ministra manao zavatra teneniny. Eritrereto fotsiny raha hoe téléphérique zany ve misy ilana zany fito Antananarivo. Io téléphérique nge ka fandehanan'ny olona mandeha makany any amin'ny tendrombohitra iray miampita any amin'ny tendrombohitra iray any amin'ny lanizy. Fa raha eto Antananarivo no asianao téléphérique ohatrany tsy matotra, sisy famatorana. Le téléphérique ataonao nefa ny vahoaka tsy mihinan-kanina. Ny jiro araka ny teninao teo tsisy ndrano mbola mialatsiny amin'le fitenenana fa ranodiky no an'ny olona, no an'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Zany nefa tena fanapozinana vahoaka mihitsy zany fa raha io no antenaina mialatsiny aminao ary vahoaka fa azany tenako narina fa ny teniko fa tsy avita ninninona ho an'ny malagasy io, tsy teraka ninninona ho an'ny malagasy ny fanovana gouvernemanta sy ny fisiny indrindrindrindra ny fisiny io filoham-pirenena io zay ny toko hoe manaraka mba afidio tsara zay mba olona fidiana fa aza dia miady loatra nyty bogosy hoe sy ny karazany ty fa aloha izay tsy havita ninninona, tsy hanova ninninona hanova gouvernemanta injato inarivo ary izy na hanova prime ministre injato inarivo ary izy ny eo ihany ny eo tsy hanova ninninona raha tsy izy mihitsy ny miala tsy sevitra raha izany eo amin'ny toerana aloha amin'izao fahoriana mahazo vahoaka izao miala grande porte. No amafisin'ity mpanao politika ity hatrany fa tokony ahatonga saina ny vahoaka maro izao zava-misy izao. Fotoana ihany koa mba andiniana ny olona tokony ametrahana fitokisana tena anarina ny firenena fa tsy variana amin'ny endrika ivelany tahaka ny tamin'ny taona 2024 ireny intsony. Boakely mbola boakely loatra le firenena ohatra le milalao kilalao tobila kely reny hoe na ohatra milalao kanety hoe anandre izao fa le izy ihany tena marina raha ohatra ka tena nanao nataony izy RN13 zany nge fa raha olon-dehibe tena miseho azy olon-dehibe izy teny engeny navoaka ny vavany hoe tsy hanao politika tsony raha vao tsy vita ny RN13 teniny zany teny olon-dehibe zany fe dia olon-dehibe ve miteny zany tsy tanteraka akory le izy tsy olon-dehibe zany boaikely zany zazakely fa ny zavatra tenenina tanterahana amin'izao fotoana izao ve anao hoe efa firy taona sisa raha herintaona mahery kely sisa ny hitondranao fanjakana dia lazainao fa anao an'izao anao amorona an'izao dia zavatra teneninao dia lasa miteniteny foana nefa raha lasa manao hoe
tsy efa afaka dimy manda efatra zany no eritreretinao amin'ny tanana izy dika zany ianao zany iveriny eo mialatsiny aoka izay mahalala menatra fa tsy vo tsy ao anatin'ny heritaona sy tapany akory ny eritreretanao avy tanao zao resaka rehetrarehetra raisinao indray zao RN13 fa ngamo tsy hiala ianao tsy anao politika tsony ianao raha tsy vita heritaona. Tsy tokony atoritory ny malagasy fa mila manaraka sy mahafantatra ny zava-misy marina eto amin'ny fireneny. Aoka hoy izy ny fomba fijery sy ny fisainany fa tsy misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ny olona izay apetraka hitondra firenena. Ny fahantrana mahazo ny isan-tokantrano izao dia pirofo izy fa miankina amin'ny politika apetraky ny mpitondra, ny fandrosoana na ny fahantram-bahoaka. Ny vaovao avy eto anivon'ny komina Antananarivo renivohitra Kosindrary dia niroso tamin'ny fanoritana ny sisin-dalana fandehanan'ny mpandeha tongotra ny komina Antananarivo renivohitra nanomboka omaly alahady. Soritra izay ametrahana ny mpivarotra amoron-dalana. Isan'ny tena nanakianan'ny mpitondra mafy ny ben'ny tanàna teo aloha lalao ravalomanana mihitsy moa izao fietsika izao kanefa dia averin'izy ireo atao indray. Ary ao ary ny fanadihadiany avitra solondrabe sy tahiriny aina. Fantatra izao fa anaty fahasahiranana tanteraka ny komuna tarihan'ny ben'ny tanàna amin'ny resaka tsena eto an-drenivohitra. Eo ny tsy fananana asa ka mampitombo andromanalina ireo mpivarotra amoron-dalana. Eo ihany koa ny tsy fahavitan'ny fampanantenana izay nilokalokana fa hanangana tsena satria mbola hita amin'ny fanjevany Analakely ny mpivarotra sy ny polisy munisipaly. Ka tonga amin'ny fanoritana ny sisin-dalana izay natokana ho an'ny mpandeha tongotra ankehitriny. Isan'ny nanenjehana mafy ny ben'ny tanàna lalao ravalomanana tamin'ny fotoan'andro ny mantsy ity resaka ity, kanefa izao averiny izao indray. Manjavozavo ny paikady mpitantanana ny tsena eo amin'ny komuna hatreto. Tenenana mihitsy ireo eo amin'ny fitondrana ankehitriny izay tamin'izany moa zany tao anatin'ny fanoherana ny amin'ny fanakianana tena hoe be fahatany ny mpitantana teo aloha mahakasika an'izay hoe famaritana ny sisin-dalana ho atao ametrahana mpivarotra amoron-dalana izay. Ny fanontaniana tena apetraka dia hoe rehefa ny hafa aveny manao dia tsy mety fa rehefa ny ankehitriny dia mety. Izay zany le manahirana foana amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny akapobeany mihitsy. Hita aloha hatreto zany fa mbola tsy tena mahita vahaolana matotra ny amin'ny famahana ny olona mivarotra amoron-dalana ny mpitantana ny tanàna dia noho izay firongatry ny fivarotana amoron-dalana izay dia lasa miroso amin'izay ny mpitantana ny tanàna. Le izy angamba tsy any amin'le hoe fandraisana an'le fanapa-kevitra loatra fa any amin'izay le hoe fa maninona rehefa ny hafa ny manao dia nokianina mafy kanefa ankehitriny dia averina ilay nolazaina fa tsy nety tamin'izany. Dia izay foana moa zany manahirana ary ataontsika hoe exemple ihany na ohatra ihany io resaka tsena io fa ny fitantanana ny firenena amin'ny akapobeany mihitsy dia saika ohatr'izay foana ny hita hoe rehefa ny hafa ny manao dia tsy mety fa rehefa ny ankehitriny ny mpitantanana ankehitriny na ny any firenena na ny anivon'ny tanàna dia mety ve le izy. Ratsaivona dia efa nisy ny fandrodanana ireo tsena teto Sorano izay nahazona fifanarahana mazava tamin'ny komuna teo aloha. Nolazaina fa noho ireo tsena eo ambony lalana voatokana ho an'ny mpandeha tongotra no antony nandrodanana izany. Ankehitriny anefa dia ireo sokajiana tsy ara-dalàna indray no omena vahana. Tsy mbola andravona kosa hatramin'izao ny olana ny FAHAPOTEHAN'NY ny solombavambahoaka Arosy. Tao aorian'ny fampiantsoana ny Janoary raha fanomezan-tsoa teny amin'ny cybercriminalité mantsy dia ny tompona andraikitra ny serasera indray ny voaantso androany sary serendrantsariny tahiriny aina. Raha ny 7 ny volana Desambra 2024 teo no niakatra tetỳ amin'ny cybercriminalité tetỳ amin'ny Tobra Tsimandrava i Janoary raha fanomezan-tsoa no resaka Facebook antony nitoriana azy tamin'izany. Dia voaantso tetỳ ihany koa androany ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny fitirama. Raha ny nambarany dia toy ny fitoriany solombavambahoaka Arosy ihany no antony. Ny motifan'ny taratasy moa zany dia le mikasika an'izay le aferan'ny président raha fanomezan-tsoa Janoary izay hatrany toy an'izany dia mipaika aty amiko indray zany ny fanadihadiana tsy afaka makaty ianao raha tsy misy mpitory nefa ny fitoriana zany tamin'ny voalohany dia fantatra fa ny solombavambahoaka Arosy no mitory. Karazana antso zay le izy, karazana antso zay ny solombavambahoaka Arosy izay mariaka fa tsy voazao zany. Tsy haiko hoe inona ny tena atahoran'ity solombavambahoaka Arosy ity aloha ny tenanay sy ny ao amin'ny fitirama malagasy. Raha ny fanazavana voaray 700 tamin'ny fanadihadiana natao an'i Janoary raha fanomezan-tsoa dia tsy nisy resaka afa-tsy ny fiainany manokana. Izany hoe tsy nisy ny idiran'ny Facebook mihitsy. Tsy mbola nisy toy moa no mikasika ny fanadihadiana natao azy. Andrasany indray araka izany ny toy n'ity raharaha ity. Hatreto aloha izany dia mbola mitohy ny ady eo amin'ny Rosy Janoary raha fanomezan-tsoa.
efa niverina nanomboka androany kosa ny fandaharana miara-manonjy izay arahanao eto amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peon'ny MBS niompana tamin'ny fanaovana jery-todika ny taona 2024 sy ny vaovao nisongadina tamin'ny fiandohany ity taona 2024 ity moa ny fandaharana ho an'ny androany ity ihany koa ny miara-manonja voalohany araka izany ho amin'ity taona ity onja lalaina ranaivomanana sy manorandre malala no mitondra amintsika ny famitianana izay. Raha nijanona nanomboka ny 20 Desambra 2024 ka hatramin'ny 7 Janoary 2024 ny fandaharana miara-manonja dia niverina indray ny fandaharana androany. Niompana tamin'ny fanaovana jery-todika ny taona lasa ny fandaharana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Fa ankoatr'izay dia voaresaka tao ihany koa ny momba ny kabarin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay tsy nahitana taratra ny fandraisana andraikitry ny mpitondra manoloana ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka amin'izao. Ankapobeny dia nisafotofoto ny fiainam-pirenena ary tao ny loza tao ihany koa ny ataontsika hoe zava-mitrangina anivon'ny fiarahamonina izay niteraka fimenonana amin'ny lafiny maro indrindra ny amin'ny fetrehan'ny isan-tokantrano ny olana eo amin'ny jiro ary anisan'ny nampimenonena sy mampitaraina ny vahoaka ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana. Indrisany efa araiky nefa nambara teo fa tsy tantaratra izay fandraisana andraikitry ny fanjakana eny fa na dia ny kabary izay nataony filoham-pirenena raha tamin'ny farany taona iny dia azo lazaina hoe nandisy fanantenana satria toa fampanantenana lava ny endriky ny kabary izay nataony zany filoham-pirenena zany izay ny raha antsika nahita sy nandreza ny kabary zany izay ny akamaroan'ny nambarany dia tsy mifandraika amin'ny hoe filantsika vahoaka malagasy amin'izao fotoana misy atsika izao. Fantatsika tsara fa tsy nitsahatra nitondra an'izay endrika fanomezana toky akamorana zay ny mpitondra ary tsy iza nefa no mizaka an'izany olana na ny fiatraika an'izany zavatra ataon'ny mpitondra zany fa isika vahoaka malagasy hatrany. Voaresaka nandritry ny fandaharana androany ihany koa ny olan-drirama izay tena mampikaikaika ny vahoaka malagasy. Maro ny fitaovana afarana amahana ny olana famatsiana jiro sy rano eto amintsika nefa mahagaga ny mbola isian'ny fahatapahan-jiro lavareny foana tatoato. Raha ndresaka jirama manokana dia tena marina tokoa zany namana fanitry fa tena anisan'ny tena hoe tena amin'ny atao hoe amin'izao valana retina izay tena mianaka eto amintsika zao dia tena ilain'ny vahoaka malagasy izy io. Raha tsy teny fotsiny fa tapahan-jiro lava reny ary zavatra mametra-panontaniana namana fanitry dia fitaovana vaovao napetraka dia tena misy ve le tena olona tena mikafo marina sa le fitaovana ampiasaina mihitsy tsy ataontsika tsy manara-penitra ve satria raha ao anatin'ny WhatsApp ny ministeran'ny angovo zao izay miaraka amin'ny solombavambaoaka rehetrarehetra moa zany dia nizakaina groupe nisy nizakaina groupe maromaro ny ireo district izay endreketan'ireo solombavambaoaka zao anisan'izany zao Betroka vao tamin'ny Desambra tsaiky 6 Desambra io groupe io ny azon'ny Betroka fa hitako anaty WhatsApp eo zao dia simba sady groupe io ary natahan'ny député inona ny vahaolana azo atao maingana le groupe sa le resaka jirama mihitsy zany no mila jerevana manokana ny fomba fitantanana sy ny atao hoe mpiasa koa ve nefa tsy mafehy le fitaovana ve le mpiasa ampiasaina. Latsaka ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy tao anatin'izay taona nitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay raha ny zava-misy amin'izao aloha nojerena. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana izay tao tsy voafehin'ny mpitondra amin'izao. Tsy fotoanany fanaovana fampanantenana intsony ny taona 2024 ary izay tetika samy mifandraika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny tokony imasoany mpitondra amin'izao. Taona ny asa kosa ity taona 2024 ity ho any antoko-tiky Madagasikara izay tarihany filomarika Ravalomanana. Toy izao indrindra ny fanampanazavana entiny solombavambahoaka ny Madagasikara fetra raha lamizafim-bolola mahakasika izay. Ny rahantsika nahita ny rahantsika ny aina hatramin'izay telo taona nitondrano ny filoha Andry Rajoelina izay fa maro ny zavatra tsy nety, maro ny fampanantenana tsy tanteraka, maro ary tsy tamboisaina ny laingalainga sy ny zavatra tsy nety maro isan-karazany ary nisy natao hoe fihetsika mamoehatra nentina nanam-potehana iretsy mitovy hevitra amin'izao mpitondra izao ka marina mihitsy ny tenin'ny filoha Ravalomanana tamin'ny afatra nentiny tamin'ny
reny taona vaovao ireny tamin'ny fanompapavahana zay nytanterahana teny afaravohatra miarahana tamin'ireo mpiaramiasa taminy indrindra ka nylazany hoe taona ny fahasahinany teo aloha ary taona ny fijoroana ity taona 2024 zao maninona no atao hoe taona ny fijoroana satria mila mijoro isika sahirana ny vahoaka malagasy tsy mendrika iaina ao anatin'izao a fahantrana lalina sy fahoriana zao ny vahoaka malagasy misy ny tsy mety eto amin'ity firenena ity ary tsy mety ny akamarony izay indrindra ny tokony anana ny vahoaka malagasy tsy ny mpanohatra ihany anana fahasahiana ary ana ijoro amin'ny marina ijoro sa ilaza ny marina sy ny tsy mety a eto amin'ny firenena satria izay no hitondratsika makany amin'ny fampandrosoana mba hahafahan'ny mpitondra manitsy ny diany sy ny fomba fiasany mijoro satria maro araka ny teniko teo a izany hoe tsy fahamarinana manjaka eto amin'ity firenena ity ary ny afatra tao anatiny ihany koa dia ombatsika andriamanitra ozy président Ravalomanana fa tsy ombatsika ao anatin'ny tsy rarina izy ao anatin'ny tsy marina fa ny fijoroantsika amin'izany fahamarinana zany amin'izany marina zany a dia anampy antsika andriamanitra ary ananantsika finoana zany ka dia zay no netanana ny vahoaka malagasy zay ny fandraisako azy hoe nentinambavaka iny a nangataham-pitahina ny amin'izao taona vaovao izao niarana ny ombombavaka tamin'ireo namana rehetra niarana tamin'ny fianakaviana fa dia manjanaky ny filoha Ravalomanana hoe rehefa sa isika dia hijoro isika dia hanao ny marina isika ary ilazany tsy marina ary sa amotsipotsitra ny zavatra tsy marina misy a eto amin'ity firenena ity araka izany dia ho arahanao ariny ny fandarana global news ny fandarana dingy vahiny Joël raha ilay voahita ao anatin'izany moa araka ny fahitantsika teo nisy olo-mavambahoaka ny Madagasikara fetra lalam-bizafy mololona fa sady ihany koa filohan'ny vondrona parlementaire tiky Madagasikara aorian'izay kosa no anarahanao ny horonan-tsary mitondra ny lohan'ny teny hoe lambrouille mametraka ny veloma mandra-pitafary tomboky lasy tomboky vavy